hoantsika eto Thomas na sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony amin'ny fofeny fifaleno no iarabako atsika menakavy indray a eto tapitrananany Thomasina sy ny manodidina rehetrarehetra andro vitsy sisa de giadona ny 7 ny volana janoary 14 janvier izay anatotosatsika ilay grande délivrance hitsapatsika ny herin'Andriamanitra hitsapatsika ny hoe tena mbola misy fe Andriamanitra ary satsika anaovana défi am'ireo olona tsy mino an'Andriamanitra am'ireo olona milaza manao hoe fivavahanareo fandaninandro am'ireo olona milaza manao hoe fivavahanareo tsy hinanan-kanina am'ireo olona manenjika sy miteriny manao hoe tsisy zany Andriamanitra zany ary tsisy zany Andriamanitra manafaka sy mamonjy zany de fanambo no apetrakintsika ary hitsapatsika an'izany hoe marina ve sa diso zany tenin'ny olona zany mitombona sa tsy mitombona zany anisany zavatra ngezabe zay tena ho tanterahantsika mandritry ny ty fotoana natanterana ty vavaka grande délivrance ity dia ny vavahana manokana ho an'ireo mpivavaka mpino kristianina vizana ara-panahy reraka ara-panahy ary efa mangozozo ny ara-panahinao ka efa na ianao koa ary ohatra ny efa mitady andairan'le resaka hoe tsisy zany Andriamanitra zany satria misy fotoana tokoa ny tsika riavana tena hoe mitolole mitady fametratanany manao délivrance fa tena tsisy valiny mametra-pantanintsika hoe tena fa ahoana fa misy ve Andriamanitra fa miainao ve Andriamanitra sa tsy miainao miconnecte amina mpanompon'Andriamanitra connectiavana dolidolo zao mpanompon'Andriamanitra hita rehetrarehetra manana ositra zao fa tsy mety miova amin'ny fiainana tsy mety miova ary rehefa ela nataonao dolidolo zao rehetrarehetra ao ka tsisy valiny titsika eto fa tsy maintsy tratry ny fakiviny ianao ny hafaranao tsy maintsy miraviravy tanany ianao ny hafaranao ary mety anaonao foana ianao ny hafaranao mety iverin-dalana ianao ny hafaranao ary zany no sahatsika anaovana fanamby hoe ao anatin'ity fotoana lehibe grande délivrance manomboka amin'ny 14 janvier ty mitoy ny 21 mitoy ny 28 trany amin'ny février any eo amin'ny ray volana sy tapany eo ny tenako eto tamataveto de ametraka fanambotsika ary mbola verimberiko foana ny zavatra ny teneniko teto fa raha tonga ho indray mandeha anao ka tsy mahatsapa ninina de aza miverina tsony satria za ry havana dia resy lahatra an'izao herin'Andriamanitra ao ary efa nahita zavatra be diabe vo nisy anabavy anakiraha io vao ny aona tamiko maly ny aona tamiko izy maly nanana problème atao amin'ny tsinay tao izy de voatery ny didina le tsinay
de mitondra pochette kely eto izy zany le mivoaka aty maloto aty amin'ny anina aty mivoaka ao le maloto zany voaka aty ivelany asa tsy de azoko atsaina loatra moa zany zay fisehoany ihany nivavaka ho an'izy io satria tena mbola ao am-pony le hoe iverina amin'ny laoniny ny fivoahana iverina amin'ny laoniny tena mboka vavaka ho azy na mboka eo amin'ny herinandro mahery zay na 10 andro tanoany angamba nefa vavaka ho azy ny ona tamiko izy omaly manomboka misy fiovana be a pasteur ozy izy le zavatra mbola voky aty ivelany ihany zany le fivoahana fa atram'izay nanaovana délivrance na zay pasteur de mba manomboka ohatrany mamoaka rivotra mba maivamaivana de fa mba atram'izay zany tsisy an'izany hoe mivoaka rivotra zany izy zany koa moa zany tsy haiko vina avinaina daoly ahoana moa fiseho an'izany de ahoana sehoana fa de zay fotsiny teniny mba efa misy rivotra mivoaka pasteur avy anatin'ny kiboko de tsy haiko ahoana fivoahana fa zay ny teniny ino ny tiako atongavana miasa Andriamanitra manao zavatra Andriamanitra ary tena manangana fiainan'olona Andriamanitra zavatra ohatr'izany tsy hainao vina avinainy zany fa de zany fotsiny zao le izy de tena hitany hoe misy fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona io misy karazana zavatra maro tsy hainao vahana zany angeriavany misy zavatra tsy hainao vahana amin'ny tokantranonao eo amin'ny akohonanao eo amin'ny zanakao eo amin'ny vadinao eo amin'ny misy zavatra ndraindray rehefa vao tafiditra ny tontolo ara-panahy tadidio manko fa misy zavatra azonao vahana amin'ny fahaizana amin'ny diplômanao de vao vahanao raha vao ny aretina anankiray zay ny aretina tsotra fotsiny amin'izao de vitan'ny dokotera mitsabo an'io vitan'ny professeur vitan'ny manampahaizana vitan'ny fanafodiny mitsabo an'io satria aretina tsotra fa raha vao ny aretina anankiray zany misy tontolona fanahy ary tafiditra ny asana fanahy misy asana famosaviana tafiditra ny asana devoly tafiditra ny herim-maizina miaraka amin'ny aretina ary raha vao ny aretina anankiray no manomboka amin'ny fangaro ny asana fanahy de tsy possible ny anasitranana an'io zany ny mahatonga an'le hoe hitanareo hoe misy olona aretina andony tovo zao ihany samy marary loha ny anankiray sitrany fanafody fa nyray tsy sitrany inona ny mahatonga an'izay satria le anankiray aretina tsotra fa le anankiray misy asana famosaviana sy herin'ny fanahy ratsy de tsy sitrana io raha tsy délivrance tsy sitrana io raha tsy vavaka nahita vehivavy anankiray zay avadin'olona ambony tena lany hatrany amin'ny 250 millions zay pasteur ozy izy ny tsabo an'io aretina andoha io hatrany amin'ny 250 millions aretina andoha fa tsy sitrana vavaka sitrana somatsara any le madama mbola velona ary sitrana somatsara satria le izy tsy aretina andoha tsotra fa aretina misy fanahy ao ambadika lizy misy herim-maizina ao ambadika lizy nahita rahalahy anankiray zay ndray andro tratrana insuffisance rénale reny lefa nanao dialyse foana izy mbola tanora manodidididina ny 3 taona iny rahalahy iny raha fahafantarako azy mbola tanora izy na 5 taona izy raha be indrindra manao dialyse eritserety hoe 5 taona ino no manao an'izany de ny teny tamiko moa ny mizana-dralahany hoe pasteur ahoana ny atao fa zao de miatsotra raha manam-pinoana izy ataova mivoaka ny hôpitaly satria le rahalahy io fa tena reraka teo amin'ny hôpitaly efa hoe verevitra amin'ny fianakaviana tsotra ny teneniko taminy miankina aminareo fa za tsy miteny hoe mivoa amin'ny hôpitaly oa lasa tompona ndraikitra amin'izay indray raha sanatria maninona le olona fa nomeko azy tsara ny responsabilité rehetra raha mino izy fa manasitrana de sosy de ataova mivoaka ny hôpitaly izy de eto aty vavahana fa mivavahana ny 2 andro nitsahatra ny dialyse ny 2 andro nametraha-tanana nitsahatra ny dialyse tsy nanao dialyse tsony de afaka verina normal natanjaka sitrana ka mbola veriko ihany hoe défi no aperakitsika hitsapatsika an'izao Andriamanitra hoe manafaka ve sa traizany herina traizany fahefana indrindraindrindra hitsapatsika an'ireo olona tsy mety minina herin'Andriamanitra ireo
dalohana araka nyity fijoroana vavolombelo tytsika ho antsika eto Thomas raha sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabana ionana amitsika aminakavy amin'ny ty fotoanan'io mahafinaritra be ty ny tenako pasteur Hertina Randriary Malala no eto amin'ny fanolorana izao impact izao misy anabavy manoloana antsika eto izany anaranao ny anabavy Sidonie ny tena marina dia hitondra fijorona vavolombelona izy ny amin'ny fahasoavana nomen'ny tompo azy nazahoany zazakely amataonataona ny maro any izy mivady no efa ny tokatrano fa tsy netinazo zaza ary zay no fijorona vavolombelony ho etineto ranabavy Sidonie firitaona ny fanambadiana tsara nareo dia ahoana sy ahoana no zavatra nitrangana tonga na hoe tsy nety nazo zaza zay sy fotoana zao no nanambadiako dia zay mbola tsy niteraka natao anatin'izay sy fotoana zay tsy mbola niteraka mihitsiny dia efa nandeha tany amin'ny dokotera zay vady dia nahazo fanafody fa tsy volana fotsiny zany voaka foana ny vola zany hoe fanafody zao vidina fanafody zao dia ninana ihany zay dia ohatrany tsisy vokany dia misy mitondra ihany moa za hoe ndaoka io ary ananina dia noentina tany ambobo ao dia any aman'olona hoentina mihotra dia hoentina tany akady kely dia efa tonga tany Ambatolampy efa taizany tany tsy tonga anay fa tena tsy nahazo dia farany ao za mantsy ilay vadika hoe za hoa tsy handeha intsony fa aleo za eto dia avy eo moa zako nisy rahavavy zay teo akaikinay dia izy no niteny tamiko hoe ndao izy aky hoeto bivavaka dia zara mbola tsy nety fa ozy alao aloha amin'izao ka dia tsy maintsy tonga eto ndry ozy izy makanesa eto an-tsenao izy dia miaraka aminahy dia eny arao fa tonga ao miraika ambin'ny folo dia tsy tonga za tsy mety mandeha dia tonga indray sa manino ndray tsy tonga ohatra ny kambe aho zany dia hivavaka dia lasa ihany dia tonga indray dia miteny izy andao aky ozy izy dia farany ohatra ny tao an-trano dia izy hoe ndeha hanatona an'Andriamanitra fa sao dia izay mba mety mampiova ny fiainako taty anatin'ny saiko fa za tsy niteny tamin'ilay vadiko hoe za ndeha hivavaka na hoarina hoary dia vonona amin'izay dia andao fa za handeha dia tonga dia andao raha ozy izy dia metohany frehako dia tonga taty Andriafanambojanahary dia noentina tao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra tao dia mivavahana tiana ozy izy no olan'andry dia za hoe efa sy fotoana nanambady fa mbola tsy niteraka dia tsisy marary nefa ozy izy any amindry dia tsisy ninina marary aho fa tsy mahazo zaza mihitsy aho zany dia aleoko manantona aty dia délivreny teo ako dia mivavaka ako dia intelo angamba no verina nametrahana tanana
de ohatrany volana février ny tonga tato voalohany a de tsy tadidiko hoe da firy no nijoro vavolombelona fa ohatrany za zany sady tsy nanantona dokotera tsy naninona no tsy niteny tamin'ny vadiko hoe za ty ne bevoka de hoy zany mantsiary le vadiko hoe ohatrany hafahafa ny za zany de fa maninona ozy izy de tsy fantako a de ohatrany ao an-trano de mivavaka de ohatrany tsy mahazo aina mihitsy ny ako de andeha ho zany de mivavaka tonga tao am-piangonana tato a tsy nahazo aina raha tsy tonga nijoro vavolombelona hoe za bevoka volana nefa za tsy tany amin'ny dokotera tsy naninona fa de niny fotsiny hoe misy matoky afa bevoka teraka zao a teraka vavikely izy ie isarana ny tompo zany ie 7 taona nivadiana nareo mivady de tsy niteraky nareo nanomboka hoe firy volana tao arinany natsapana hoe tsy niteraky ianao nanomboka nikarakaravata na firy taona natsapana hoe tena mila mikarakaravata na mila mandeha dokotera mila mitsabo mila ohatra zany nanambady a ndeo amin'ny roa taona teo ngambany afony hoe satria tsy nety mipetraka le zaza de teo zay vavy hoe andao any dokotera ozy izy efa roa taona zany tadriny fanambadiana zay vao tena hoe andao hikarakara vatana de le izy tsy mety miperaka mihitsy sa hoe misy fa afaka tsy tsapako zany tsy ohatra tsisy mihitsy ohatrany isam-bolana de mandeha normal foana mandeha normal foana ie de efa betsaka ny dokotera nandehanana ny tsabona tena efa betraka ny tany nandehananay na dokotera na mpitsabo gasigasy io de efa nandehanana fa tsisy ina ny filazan'ny dokotera le hoe mahatonga anao tsy mety mipetraka le zaza ozy izy nataony mantsiana hoe na ozy izy miara-mihinana fanafody nareo vady de nisy pilina kely zay no fidinay de mihinana zay pilina zay de isaky ny lany le pilina de makany aminazy de tsisy vaolany tsisy fa de tsy nety tany aman'olona ndray zay a mandeha mihoatra indrosan-kerinandro de misy tambavy meny meny daholo ty karazana fanafody tambavy fa tsy mety miperaka tsy nanovany ninina de tao anatin'ny 7 taona tsisy nininina nitsanga mihitsy hoe mba mipetraka ray volana na 2 volana de niala fa de mandeha normal foana isam-bolana fa de isam-bolana mandeha foana de tsy de kivy mivadinao tamin'izany na ianao hoe hitako hoe isaraka ohatrany hitako ihany izy hoe kivy izy zany hitako kivy ihany izy de na izy ary ohatrany hoe nanonao sipa ihany izy tany ambadika tany fa tsy nampiovana le izy zany mivavaka kony de an'olo tena an'Andriamanitra de nisy fotoana zany efa tonga tany Ambatolampy mihitsy nareo tany Ambatolampy zay tam'le mpitsabo gasy reny de indrosan-kerinandro ray makany foana tany Ambatolampy nareo vady izy io sa ianao ihany za reto de na zay sy dadanay de na dadanay tamy mbola velona de miaraka zay de zao fa tsy niteraka dina no filazam-pitaiza olo reny ianao hoe tam'izany hoe mahatonga le zaza tsy mety miperaka lazay fa hoe ataon'olo ndry ozy izy misy zavatra kely tsy mety ozy izy atao amin'ny kibondry ato misy kistindry misy fibrone ndry fa tsisy ataony efa ny écho ataony fa tsisy tsisy kista tsisy fibrone atao na de nanao écho ndreny dokotera efa miteny mila didindry fa misy fibrone tsisy nefa le izy atao écho tsisy avy misy kistindry nefa tsisy de enao nefa efa leo koa de saika tsy hivavaka zany anao fa saika tsy neritritra efa saiko zany efa hoe sady tsy hivavaka zany fa de zao de ohatrany misy mpanompon'Andriamanitra nikasika anahy de ino no nanaitra amin'ny foko de ino no mitariky de hivavaka ihany de nan'olo tena tsara tena hoe hivavaka tamin'ny fonao ve ianao hoe misy fanantenana ihany ve tao anatiny hoe raha hivavaka de hiteraka sady hoe andehandeha hoany fotsiny aloha de hivavavavaka sa mba tena roso tamin'ny fonao ianao sa nanao efa tena vonona mifoko zany hoe vonona nan'olo tena ho an'Andriamanitra fa ao nahitako fahasoavana de ao sisa mifara heriko fa tsy maintsy men'Andriamanitra zay tadavoko zao ny hitako le tadavoko aleluia de teo vavaka mety hoe herinandro vitsivitsy teo zany ianao de mipetraka le zaza eny satria volana février nandeha taty de tapatapako février de teo nefa nijoro vavolombelona hoe bevoka nefa za tsy tany amin'ny dokotera tsy nanino fa efa hienina fotsiny hoe afafy ianao de efa niteny anamponina bevoka ianao bevoka teo amin'ny tapabolana teo zany tsapako hoe bevoka de efa tsapany hoe tsapako tena hoe bevoka
sorana ny tompo zany dia nanomboka teo dia ienao hoe mitombo le tombo le zaza andeha tany amin'ny feny efa-bolana izy dia zay vao nanantona dokotera andeha izy ny dokotera dia vavokely zanakindry zany ozy izy dia alleloia dia nitelivrena foana ianao telivrena foana dia vavana foana mivavaka tena mivavaka alleloia ianao rehefa mivavaka dia sy misy matoky ianao dia azonao tsy hitadavana alleloia dia nanao hoana tamin'ny fiterahana tsy dia hoe nisy tamin'ny fiterahana indray ako ny herinandro tsy eny e herinandro sy aterahana ngamba ny hitsy hôpitaly aloha za fa niakatra 18 ny tension dia tsy nentina miteraka le dokotera tena akikinay dia nampiakariny tany be fialan-tanana dia mbola voatazana teny telo andro dia nody aloha mbola tsy teraka dia afaka herinandro niny ako nihetsiketsika amin'izay dia tonga tany be fialan-tanana dia niakatra 19 indray ny tension ako dia ozy le dokotera hoe mila ohatry ny hodidindry ozy izy dia za ozy hoe za tsy mididy zany aho asa dia efa manaikitra ihany izy dia niantso an'le mpanompon'andriamanitra nitondra nataty ty amin'ny dokotera aho za fa mihetsiketsika dia tonga tany izy mivavaka ao anahy izy vao mivavaka anahy izy dia vaky ny randohan'ity zazy ity dia za ozy izy andeha hody aloha karakara sakafo izy nandeha nody za teraka somatsara alleloia dia tsy nila nididina ndraika tsy nididy fa teraka somatsara alleloia aona ny afaliana faly tena faly alleloia aona ny afaliany vatanao tena hitako hoe faly izy nafaly izy tena faly izy sady ohatrany hoe napiova ny tokantranonay le nazy fakaty tsara fakaty sarana ny tompo zany fatany tsara hoe tao amin'ny jesosy tao amin'ny jesosy fatany hoe taony nazahoka dia mba resy lahatra tsara ihany izy amin'ny fanotsinao tompo dia mba ahoana ny fijery ny fianakaviana ny havana ny manodidina tsy nisy nandatsa ve tamin'izany ianao le tsy miteraka naneso mbola misy nanenjika ihany hoe tsy miteraka olona tsy miteraka iny olona momby iny na mivadoka za mety efa nisy miteny tsy miteraka iny olona irahanao iny izao dia tsy kivy ako nisy koa ohatrany hoe tsy kivy zany izy eny hitako kivikivy ihany izy fa izy tsy samy teny aminahako hitan'ny olona fa be voka dia ohatry ny variana daholo ny olona izay mahita anao hoe be voka be teraka amin'izay aho zao fianakaviany mivadiko rehetrarehetra tonga tao aminay na fianakaviako hoe nazo zay gaga daholo na ny ray aman-dreny koa raha dia gaga hoe teraka nazo zaza ihany le zanako fatany tsara hoe fivavahana fatany daholo dia zako hoe efa nijoro vavolombela le vao be voka dia hitandry zareo alleloia sy fotoana tsy niteraka sy fotoana tsy nefa tao anatin'ny tapabolana ny telo vavahany ianao teo dia tonga dia efa nazo azy nazo zazy alleloia mahafinaritra zany ho antsika eto tomasy sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao variana manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao variana manaratsy io tino maro nefa tahin'andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidi oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur hertina randriary manala avy any an-taninarivo ho hitanao ny herin'andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao isaorantsika ny tompo izay fijorona vavolombela mahafinaritra be teo reny manome fotoana antsika zany ny tenako miaraka amin'ny trano fivahana vaon'oloko anao fanampintsika ary ametraka défi ho an'ireo fiainana tsy mety miova ho an'ireo fiainana miodikodina ho an'ireo fiainana lavitry ny mazava ary mbola tsy ndriky foana hoe tsy voatery mpanota ihany na tsoko amin'ity indray mandeha ty tsy voatery ny olona
mbola tsy mivavaka ary tsy malala an' Jesosy ihany fa na dia anao efa mpino azy ka matsiaro ianao fa reraka tady ho reraka ara-panahy matsiaro ianao efa manomboka mangozohozo ny ara-panahinao rehefa miena ny finoanao matsiaro ianao hoe tsy hitanao tsony zay sarangotiny ka anatanteraka nyty fotoana lehibe ty tsika zay mbo mariako foana moa zany fa tsy hoe vavaka délivrance fotsiny atao fa ny tena zavatra ngeza be de ny fampianarana lalànao hoe ny zavatra takian'Andriamanitra aminao mandrakariva manko a ny tena olana amintsika pino de zao mahalala ny droit tsika fa tsy mahalala ny devoir tsika zany ny problème mivavaka am'izao fotoana zao manana ny droit koa za zanak'Andriamanitra za manana ny zavatra takiko a mila an'ty Jesosy mila an'ty mila manana an'ty mila droit anao zany fa misy devoir anao koa zavatra tokony ataonao amin'Andriamanitra tsy ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao ihany fa ny zavatra tokony ataonao amin'Andriamanitra ary zany ny atao fampianarana zany ny mahatonga ny fiainantsika ripiny malalany hoe maninona ny fiainanao tsy miova mihitsy maninona ny fiainanao to tena lavitra ny valim-bavaka satria izao foana manko le ao an-tsaitsika tady paster manana ositra de anao délivrance ana de hitsodrano a de anao connexion aminy a de connecta aminy a de ametsahan'ny tanana de zay foana ny fatatsika non misy zavatra be da be mila takatrao misy zavatra mila fantatrao akoatran'izany fametran-tanana zany tonga baiboly ny tena hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ka mpianatra anao zay tena tokony ataonao any lalana tokony izoranao afahantsika mandresy nokendrentsika atao anatin'ity fotoana lehibe manomboka amin'ny 14 tsotra kely ny fipetra de tsotra olona angetaeta ivavaka ianao no tonga ao tsy ndreko tsara zany eto sady aloha de efa miteny an'izay raha ohatra ianao ka tsy tena manana etaeta hitady an'Andriamanitra raha ohatra ianao ka terena fotsiny ho tonga ao raha ohatra ianao ka ho tambatambazana ho tonga de miantso anao aza tonga satria lasa mandany andro ianao de lany fotoana aleo manao zavakafa aza makao rehefa ohatra ianao ka tsena tsisy etaeta tena hitady ny tompo satria lasa mamitaka anao fotsiny zay de mandany andro ao de ianao vao fitaka zay lany andro zavatra anankiray ihany olona mangetaeta ianao hitady ny tompo mangetaeta ianao hitady an'Andriamanitra mangetaeta ianao andray fanafahana mangetaeta ianao okasi an'Andriamanitra manokana zany ny olona atsonay amin'ity fotoana indray mandeha ny tompony etantsika raha pitondray ho toizako ny resadresaka sabotsy 14 janvier ho avy izao zany zany hoe misabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso no anomboka de grande croisade ity ho tanterana eto mangarano aloha voalohany mangarano ambadiky ny Damascos eo amin'ny trano fivavahana vahao ny oloko mangarano ray faharoa koa ny lehibe indrindra amin'ireny zany de eto Ankiriry eto moa zany nahazo misy grande salle ngezabe zay nomen'ny tompo eo amin'le paradise teo aloha de eo ampitany bazar may Ankiriry ny misy an'io paradise io de ao no anatanterahana azy grande salle io mazaka olona eo amin'ny 4:10 any io raha sitrapon'ny tompo ao no anatanterantsika izy ty amin'ny 6 ora maraina tsy diso ny zavatra teneniko de zao raha ho avy ihany de aza tara afaka tsy tonga mihitsy ianao rehefa tsy te ho avy fa raha ho avy de tonga avy ameloha aza tara fa miandry anao ny tompo ny tenako no hitondra ny vavaka hitondra ny fampianarana hitondra ny toroteny ivavaka ho anao délivrance amin'ireo fotoana amin'ireo toerana anankiroa reo de ny tenako no hitondra ny fotoana rehetrarehetra andraisanao fahasoavana mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko ho antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina mana ratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra
manangana trano mazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tiany maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontonan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony Andam, Fazala Jehovah.